ny resaka angovazavaozina fa ny indrokely fotsiny hoe ny réalité ny tena zava-misy anivon'ny orinasa sy ny anivon'ny communauté zay iainana no tsy hitan zareo. Dia zay ny antom-pisian'ny fahavalavam-potsy zany hoe le any amin'le aspect réalité mihitsy no asaina mita zareo hoe ohatr'izao ny zavatra miandry anareo rehefa vita ny fianaranareo any amin'ny anivon'ny anjerimanontolo. Dia ny atelier de prototypage ao zareo no mamolavola projet prototype ihany fa tsy voatery hoe to dia hanao entreprise fa any amin'le hoe mba mamorona solution anankiray hoentina adapté indrindrindrindra eto Madagasikara hoe hitan-jareo hoe hita misy olana énergétiquement zany dia izay no isian'le atelier de prototypage. Dia amin'io misy fampiratiana mihitsiny ary entanina mihitsy ny rehetra mba ho avy satria tsy misy vidividirana fa natao mihitsy hoe mba mahazo anjarany daholo zany ny tanora zay tonga eo. Misy le hoe stand job dating io dia amin'ny stand job dating anazy afaka tonga dia mametraka ny CV ny ilay tanora zany mitady asa na stage araka ny resahana teo satria ny réalité iainana dia mbola mafy be mihitsy ny amin'ny tanora ny mitady na stage ara dia opportunité anankiray omena ho an'ny tanora izay ao anatin'ny domaine technique indrindrindrindra fa tsy voatery hoe énergie renouvelable ihany. Dia iny koa mantsy anankiray hoe rehefa technicien dia ary amin'ny teknika foana ihany ve fa be dia be ny asa azo atao raha miresaka hoe énergie renouvelable zay tsika dia ampiratiana eo daholo hoe reto carrière azon'izy atao tsara ary rofosana soamantsara fa tsy hoe teknika dia mijanona teknika foana ihany. Misy moa ny évolution de carrière dia ireto ministère manohana anay reto manohana ny hetsika ataonay sy manampy anay amin'izay fanatanterahana ilay formation zay. Aiza no hanatanterahana anareo? Ao amin'ny QG Tanora Korondrano ny 10 sy 12 aprily mitomboka amin'ny 10 ora sasany dia izy. Ina zany tena tanjon'le fahavalavam-potsy ao anatin'ity le hoe l'énergie solaire ity no tena hoe ilofosana sy trandrana. Fahavalavam-potsy tsy énergie solaire ihany fa le anombohanay anazy fotsiny no niditra énergie solaire satria io no hita miroborobo indrindrindrindra eto Madagasikara dia io no mba hisy impact directement zany raha mitentsika mahita na ny télé ny ohatr'izany efa misy asian-jareo énergie solaire daholo dia izay mahatonga ny hoe énergie solaire aloha no nanombohanay anazy. Énergie solaire ihany koa no mora afaka atao directement indrindrindrindra hoe hitady asa. Dia ny tanjonay eo amin'ny fahavalavam-potsy dia izay hoe fanamafisana ny traikefa zany hoe renforcement des capacités ny tanora tsy voatery teknika ihany fa na ny maha izy azy mihitsy ny ara mba hay izy hiresaka amin'ny projet-any amina investisseur ohatra mba hay izy hisadapte amin'ny toerana zay andefasana anazy rehefa mandeha mission izy ohatra izany rehetrarehetra izany no izahanay volavolaina ao anatin'ny fahavalavam-potsy.